na dia eo aza ny resaka mandeha samihafa no mety hanemorana ny fifidianana ho ny sasany dia nanamafy kosa ny Ankola-Firavalomanana fa tsy mikasa ny an'olo na ihany koa ampisitaka ny kandida izay natolotra izy ireo hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 24 ny volana jolay ho avy izao. Tsy manaiky ihany koa ny hanemorana ny datim-pifidianana ity Ankolafy ity sy ny antoko politika izay miara-dia aminy toy ny antoko le araiky. Dao rahantsika ny fanazavana. Zahay amin'ny Ankola-Firavalomanana zany dia mbola manamafy ny fitazonanay ny kandida izay natolotray amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'izao 24 jolay izao. Ary manamafy koa ny fitazonana ny daty 24 jolay izay efa nifanarahana tamin'izao tontolo izao sady efa nifametrahana tamin'ny vahoaka malagasy. Satria ny Ankola-Firavalomanana raha nivory tany Afrika Atsimo nanao conclave dia tsy nanao zavatra nitsokosoko fa nampahafantarana an'izao tontolo izao ny fanapakeviny amin'ny anolotra ny kandidany. Nametraka ny entota taratasy teo Ambohiday tamin'ny CS koa dia tsy natao andro alina fa natao andro atoandro natrehny mpanao gazety rehetra ary nahely ho fantatra izao tontolo izao ny fametrahany zany kandidany Ankola-Firavalomanana zany entota taratasy tsy nisy nitsipaka tsy nisy nanohitra ary ny eken'ny CS koa zany fametrahana entota taratasy zany ka dia mivoaka ny didy ka aminay zany dia ara-dalàna io dia aoka re mba hoajaina ny tenin'ny fametrahana ary zay olona tokony ametra-pialana ho fanajana n'ilay principe républicaine dia aoka ametra-pialana ho fanajana ny vahoaka malagasy sy ho fifanajantsika samy mpanao politika eto Madagasikara mba hitokisany vahoaka malagasy. Atsika mpanao politika dia mametra fialana aloha zay tokony ametra-pialana ary tazonina io daty io ataovy ny asan'izay tokony anao asa mifanaraka amin'izany. Ny fanemorana ny fifidianana dia tsy ilaina mihitsy zany. Fifidianana tsy maintsy mandeha amin'ny 24 juillet araka le fangatahan'le maramila teo tsy azo ekena zany satria aby ny maramila ihany indraindray mahatonga le problème zay tsy azo ekena zany fa efa io mitapaka dia io mitapaka ay zay ary haryreo tokony firesafako aminareo mba hitidika amin'ny motive amin'ny CS eto dia mba milaza amin'ny CS mihitsy satria avy tamin'ny zareo le décision tapahany zareo no milazain'ny sasany mametaka an'le problème ka amiko zany manomboka amin'izao dia tokony misy transparence mihitsy exigena mihitsy ny démission ndreo olona reo manomboka androany. De toute façon araky ny lalàna na mametraka izy na tsy mametraka dia fa exclu automatique ary manomboka rapiditra zany ny CS dia tokony manao déclaration hoe vide dodoly vacant reto toerana reto na nametraka démission na tsy nametraka